Miarahaba tompoko. Izao indray vaovao antsika androany. Azadino manao izay masy mahavonay ny sainantsika. Dadiny ozy. Sao tompoko. Miarahaba tompoko. Alohan'ny mboatsika ny famelabelarana ny lohatenintsika androany dia indamiko kely ty voaporolana iray ity. La vie est une toile d'araignée où tout se tient. Indamiko zany ampolan'izany hoian satria alaza ny fotoatin-desaka tiana ho ampitaina aminareo androany. Tsy inona moa zany fa momba ny lalatina Rakotondrazafy Henriet voafitaka ary tafiditra tao anatin'ny velapandrika tanteraka isika mpanaraka politika raha ny hevitra fa hoe ho alefa ambasadorin'i Madagasikara aty amin'ny Nosy Maorisy Lalatina Rakotondrazafy andeha konstitution-desaka hoe nangataka ny mba ho alefa hoe atao ho mpisolo toerana mi Madagasikara raikitra ao amin'ny Mesro ao Paris ny tena na koa ambasador lefitra ny Madagasikara ao Paris ampian'mintroy isika fa izay no zavatra nandatahany telapandrika no nanaovana izany mba hampandriana trisantsika malagasy satria sy izany mihitsy no tao ambady fa zavatra raha diniantsika tromako ny zava-misy dia Lalatina raha jerena amin'ny fijery politika Lalatina mo tena ministra na fanafo nanoana izao fitondrana ankehitriny izao sy ny filoha pirinasa Andry Rajoely. Maro ministra niaraka taminy hatrany am-boalohany fa somary ny piripirina izy ireny raha maneho hevitra ara dia ny momba ny zavatra ataony ao ministera sahaniny no resahan'izy ireny fa Lalatina kosa noho ny mampitondra teny ny gouvernemanta azy any am-boalohany ary ary koa noho ny maha-ministry ny kolontsaina sy ny zavakanto azy dia matetika hita tamin'ny hainao mandrery sy haino amin'ny hainao mandrery foana mifeoany. Izy no ministra tena navitsika indrindra niaro izao fitondrana izao tsy tagada velively raha izy no natao lasibatra rehefa miresaka ny fitondrana ny mpanohitra sy ireo malagasy tsy tia izao fitondrana izao Lalatina foana no voateniteny anefa raha amin'ny marina raha on la ligne raha amin'ny fomba fijery politika dia izy lo atao hoe Andry nampilehany izao fitondrana izao satria dia tena nahitana anazy avokoa ary nahitana ny zavatra nataony avokoa marina fa maro ny tsy tia azy sy nanendrika azy nefa raha jerena ihany koa nahavita zava-bita ihany izy tsy hoe ihany fa tena nahavita tao ministera amin'ny kolontsaina sy ny zavakanto fa noho izy mission matetika sy mitempo matetika miaro izao fitondrana izao dia izy ihany koa no chisible ny lesibatra raha vao mikasika ity fitondrana ity. Iny raha antsika nahita iny fa tsy lany ho solombavam-bahoaka tao faratsony tena rehivavy nanandina ihany koa ny latsaka ho pomerany Antananarivo haikity moa dia sady tsy ministra izy no tsy solombavam-bahoaka no tsy be ny tanàna ihany koa dia mino ve isika fa raha mifomba firesa Lalatina amin'ny aina aman-jery leny dia angina fotsiny amin'izao izy sy avy hatrany ny valiny fa velapandrika politika ireny resabe rehetrarehetra teo aloha teo ireny hoe ambasador UNESCO ambasady any Paris fa efa vita tany andapa anarahana hoe aleoleo ianao angina kely fa mitoerana mafana ho anao sy very por laky ny filazan'ireo mpahay politika eto Madagasikara dia efa manana toerana mafana tsara raha matoa Henriet Rakotondrazafy moltoizy mifitsaka ohatran'io sy nanangam-peo ary tsy nilavaniny akory tamin'ny filoham-pirenena satria efa vita tany ambadimbadika tany ary efa mafana tsara ny toerana ho azy dinio tsara nge ary lean'ny fahalalany Besomar sy ny fetsony Besomar en Lalatina dia anisany ireo ministra hoe petro mava indrindra izy mialatsiny amin'ny fomba fiteny fa dia izany ny fiatrony olona azy ny ministra Petram-bava raha maha-Petram-bava izay ve dia nangina tokoa izy satria tsy nomena toerana ministra tsy nomena toerana n'aiza n'aiza fa tena janona fotsiny amin'izao tsy atao fa dia tafiditra tamin'ny velapandrika tsika velapandrika politika
isay mahafalalanina tokoa. Inifrantoka tany amin'ny lalatina-tolo masombahoaka rehetrarehetra. Inona lefa ny zava-tsansion? Lasa niromara ny toerana maro tao tsy mba zaza tao, de vola lasa koa ireo mivoatra tao solombavam-bahoaka maleo tena satria na ilalatina raha nanambara-pahabe maso fa nareo varena taty amiko nefa lasa nay ny amboara tao solombavam-bahoaka tsy mba zaza tao. Tafiditra tamin'ny filapandrika ny ankamaroantsika malagasy. Lalatina kosa otony lalana ary mazava be. Aza adino ny manaraka te esitapaka ny chaîne Nsika Dago News TV.